Vavatsika ry havana. Mofinaina ho anay tokoa ny teninao ry Tompo. Ary mangeta izany zay zanakao hoe ilaina izany. Entinay hamakivaky hiatrehana an'izao fiainana izao. Satria ny tanjonay dia ilay fiainana mandrakizay. Ka mitenena araka ny fombanao fa vonika izay mpanomponao. Aminaranao Jesosy. Amen. Dia mbola hanapakaom-ponareo tsirairay avy ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ndesika fantsika ny baibolitsika ny ao amin'ny Salamo 720 izay efa finaky ny mpanompon'Andriamanitra teo ao dia angalantsika ny afatra. Ny olombelona ry havana rehefa tojo loza, rehefa tojo zavatra mafy eo amin'ny fiainana dia manana hetsika voajanahary na ilay ataontsika hoe réflexe ny olombelona rehefa sandra zavatra mafy no izy dia manina izy mitady fiarena. Dia manina ihany koa izy na izy mitsoka na izy mitady zavatra hoe lehibe tokoa kokoa no ilay zavatra hiatrehany. Satria nahoana dia hiaro ny aina izy, fihetsika voajanahary amin'olombelona ilay izy. Ary tahak'izay io salamo izay manoloana antsika io. Tsy voafaritra mazava ny hoe inona nahazo ny mpanjaka Davida teto. Fa io salamo izay nosoratany tamin'ny anaran'io izay hoe nilazaina fa nataony io dia tapany voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina manambara izy fa hoe matoky an'Andriamanitra. Fa manomboka eo ny andininy fahafito kosa izy dia taraina fifikirana amin'Andriamanitra. Andriamanitra mba vonjeo aho. Fa ny perikopa manoloana antsika moa dia ao amin'ilay milaza an'ilay hoe zaho matoky an'Andriamanitra. Tsy voafaritra mazava ny hoe iza na inona ilay ady atrehan'ny mpanjaka Davida eto, fa ny zavatra tsapa ao anatin'ilay soratra sy teny voambarany ao dia hoe manana fahavalo izay mitady androbaka ny aina izy. Manana fahavalo izay hoe lasa tahaka ny tandindona, aizina mandrakitra ny fiainana ka tsy hitan'izay ataony. Dia tsika ry havana hiditra landala amin'io tenin'Andriamanitra io ary hisintona lesona izay entina ihany koa fatsy ho antsika eo amin'ny fiainana. Raisintsika ny eo amin'ny andiny voalohany dia iarahantsika mamaky izany any anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah ny fahazavako sy famonjenahy, iza no atahorako. Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Amen. Toy an'ilay tamin'ilay 10 minitra teo ry havana, ilay eo amin'ny hoe Jehovah ny fiarovana mafy ho ahy. Amin'ny nouvelle Bible second izy dia nataony hoe forteresse. Ny olona manana fiarovana mafy na hoe forteresse dia misy zavatra arovana ao anatin'iny. Ary ao anatin'iny ihany mety olona maro zavatra sarobidy mety hoe village anankiray mihitsy mety royaume anankiray mihitsy no arovana amin'iny forteresse anankiray iny. Iarovana amin'inona? Iarovana amin'ny fahavalo izay mety ho avy. Fa zao nefa ny mahagaga, mpanjaka Davida eto izay miteny manana ny tanjany izany miaramilan'i Davida izany, manana ny lazany izany. Ary nanana ihany koa izy ny hoe manda mafy. Ninona izay mety hoe niza izay mety hanafika azy dia azo natokisany ireo. Fa taizany nametrahany Davida mpanjaka ny fitokisany, taizany nametrahany Davida mpanjaka ho fiarovana mafy ho an'ny ainy sy ho an'ny mponinany tao amin'ny Jehovah Andriamanitra ry havana. Todika amintsika ihany koa ry havana izay fantaniana izay. Miatrika fiainana mety hoe sarosarotra ianao, mety efa nametraka paikady maromaro ianao hiatrehana an'ireny. Fandehantsika hanao tahaka ny Davida. Mety manana fiarovana mafy isika, mety manana izay mety rehetra ilaintsika hiadivana sy hiatrehana ny fahavalo. Fa andeha ataontsika mihoatra lavitra an'ireny
ny fahatokiana ao amin'Andriamanitra. Atao forteresse eo amin'ny fiainanao, atao fiarovana mafy eo amin'ny fiainanao. Izany tompo Andriamanitra ny ry havana. Ilay tompo Andriamanitra io, ilay manda, ilay ampinga, tsy mety hirodana mihitsy eo. Ao ianao ny anana fiadanana tanteraka, ka na inona ry havana izay mety fahavalo mihatra eo, ho jerenao fotsiny izany. Satria nahoana? Ilay Andriamanitra tompo ny tompo, ilay Andriamanitra mahery indrindra, izany no fiarovana mafy anao. Ary izay ihany koa ny sarihan'ny soratra masina antsika hoe andeha atoky an'ilay tompo Andriamanitra isika. Tsy ataontsika ho fahazarana fotsiny ihany, ilay tompo Andriamanitra tompoko sy mpamonjy ahy ianao, fa iainana izany ry havana. Andeha tena iainana mihitsy io no ilay tena mpamonjy ahy. Ka na misy zavatra andeha hiahatra amiko voalohany, dia inona ny réflexe, inona ny fihetsika voajanahary? Mitady an'Andriamanitra, mitady ilay fiarovana mafy. Andeha ataontsika ho fiainana, izay ilay hoe second nature antsika ny, dia ataontsika fahazarana mihitsy hoe rehefa misy zavatra eo amin'ny fiainana, Jehovah Andriamanitra natao fiarovana mafy voalohany indrindra. Dia ny manaraka an'izay ry havana, ahoana ary nanahana ny mpanjaka Davida an'izany hoe fahatokiana lalina, hoe tia Andriamanitra ity dia afaka ataoko fiarovana mafy ho an'ny aiko. Dia amin'ny andininy fahaefatra no ahitantsika an'izay. Dia raha antsika mamaky indray amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetraotra an'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'Andriamanitra sy mandinika ny tempolony. Amen. Manoloana ny fahavalony izay azavainy tsara ao andininy faharoa sy fahatelo, fa andeha hoe tady hinana ny nofony mihitsy andre. Olona tena hoe mitsiriritra ny ainy ilay mpanjaka mihitsy, dia inona ny fangatahana? Désir ardent ozy ilay mpanompon'Andriamanitra teto. Inona ny fangatahana zavatra hoe iriny voalohany indrindra? Izy tsy nangataka hoe poteo ireo fahavaloko ireo. Izy tsy nangataka hoe ataovy tafavoaka mpandresy aho. Fa inona ny nangatahany ilay mpanjaka Davida ity? Ny zavatra iray aloha nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra eo an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Somary miady kely tsika eo manazava hoe ahoana moa zany sary tena tenenin'ny mpanjaka Davida izany. Tamin'ny andro izay nanaovany Davida tamin'io mbola tsy nitsangana ny tempolin'Andriamanitra. Solomona mpanjaka izay zanan'ny Davida mpanjaka no nanangana ny tempolo, kanefa anony izy ny te hitoetra. Sary io ry havana, sary teny izay tia nanambara hoe ilay hitoetra eo akaikin'i Jehovah Andriamanitra ny tena tadiaviko e. Satria nahoana? Ao ilay misy fifandraisana akaiky. Dia mahatsiaro raha mitompo maso aty amin'ny testamenta vaovao isika, dia mahatsiaro ny tantaran'i Maria sy Marta. Izy ny safidy ilay anjara tsara, Maria. Fa rehefa eo anatrehan'i Jehovah izy, eo anatrehan'Andriamanitra izy, dia migoaka ilay fahatsaran'Andriamanitra. Ry havana malala ho amin'ny tompo, fahamarinana faharoa dia hoe maniry ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Maniry ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tahaka nataon'ny Davida mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Afaka nangataka izy le fony ireo fahavaloko ireo afaka nangataka izy mameo miaramila maro be aho entika andrisena an'ireo. Fa mifatany Davida anie fa mety ho resy ireo fahavalo ireo, fa ny raha olana tsy ho tapitra ireo, fa eo voavany olana manaraka indray dia misy karazana olana hafa, fa ilay zavatra naharitra mandrakizay nangatany dia ilay hitoetra eo anilan'ny tompo mandraka hariva. Dia tsika ry havana hisafidy izay anjara tsara izay tahaka ny Davida sy tahaka ny Maria tamin'izany fotoana izany, satria efa eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra dia mamafy ny teniny izy, ary ny teniny
dia fahazavana ho antsika io. Ary izay no nahatonga ny Davida mpanjaka eriany 9 voalohany, Jehovah ny fahazavako sy famonjena ahy. Tandindinin'ny loza dia tahaka ny ohatrany hoe nirakotra tamin'ny aizina, nisy aizina nanarina ny fiainana, fa le tenin'Andriamanitra iny fanilo ny fiainana iny. Angen'ny tompo voalohany aloha mampitony ilay fo mitebiteby, anahoany zao hoe ahoany ireo fahavalo ireo tompo, ataoko ahoany io tompo, ataoko ahoany io, fa le tenin'Andriamanitra iny mampitony ny fonao. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao anatiny iny dia fanelo ny tongotsika iny hoe aty lalana ivoahana ao anatin'io kizy io, aty lalana. Ka inona ny dikany ry havana ao anatin'izay mety hoe tandindon-doza fa fahavalo manantanina antsika, mahaiza miaino ny tenin'Andriamanitra, maniry ny fanetrehan'ny tompo, fefa hoe manatrika anao ny tompo dia mahaiza miaino ny feoan'ny tompo. Dia mety antantsika ry havana hoe nga moa zany ny tompo Andriamanitra zany tsy manatrika mandrakariva amin'ny fiainantsika. Marina izany ry havana, manatrika ny mandrakariva amin'ny fiainantsika izy, fa io vavaka izay nataon'i Davida ao anaty salamy io dia vavaka ho an'ny tenany io ny tena marina. Zavatra ray nangatahako azy izy dia nitoetra mandrakariva ao an-tranon'i Jehovah. Vavaka mivavao an'ny tenanao tahaka izany ry havana hoe manome fo a tompo a, manome fo a mba tahitsoro eo anilanao mandrakariva. Fa mifontsika ry havana dia ny akamarony a dia tena lavitra n'Andriamanitra foana, fa ndoantsika angataka fo amin'Andriamanitra hoe tompo ampianaro mba ahianatina anao mandrakariva. Fa ho tanterahan'ny tompo aminao zany ary azo tsirony ianao rehefa tanterahanao zany, azo tsirony ianao hoe ay ve tahaka izany goka zany hoe tsiro miaraka amin'Andriamanitra izany, ay ve tahaka izany hoe fiadanam-po rehefa omban'Andriamanitra zany, fa natahaka ny ahoana, natahaka ny ahoana. Izay fahavalo manantanina ahy dia azon'ny tompo ao anatin'inona fiadanana tanteraka. Ao anatin'io tenin'ny Davida ihany koa ry havana dia izao ny teny hoe dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Nangatahany Davida eto dia tsy hoe rehefa misy fahavalo ihany dia hoe tompo Andriamanitra avelao mba hiery ao ambanin'ny elatrao, fa niriny dia ahoana mandrihitry ny andro rehetra iainana. Andehantsika ry havana aka toe-po tahaka an'izany ihany koa, tsy rehefa hoe misy fahavalo, tsy rehefa hoe misy zavatra mandondona, tsy rehefa misy zavatra manery vo tompo Andriamanitra ho aiza ianao, arovy aho, fa ndeha aseho antsika nomboka izao hoe tsy voatery rehefa misy loza ihany aho vao mitady an'Andriamanitra, fa mahay manakaiky an'Andriamanitra na minora tahaka na ahoana, na minora tahaka na ahoana. Andeha ataontsika fanamby eo amin'ny fiainana ry havana, aseho antsika amin'ny tompo Andriamanitra mihitsy, fa tsy hoe rehefa ilaina ihany izy fotadiavana, fa andehantsika hanan'ilay fifandraisana manokana miaraka amin'Andriamanitra. Asa ihany koa an'ilay fahefana verintsika tany amin'ny Genesis 3 nanana izay fifandraisana manokana izay tsika tamin'ilay tompo Andriamanitra. Fa rehefa tafasaraka noho ny fahotana vitantsika isika dia mifampitady teo tsika sy Andriamanitra, fa tonga ny fotoana izay nidinany zanany latokana teto amin'ny tontolo izao, nanolotra ny aina mba hahafahantsika mifandray. Andeha tsy ataontsika verimaina ry havana ny raha lalanaritsaka i Jesosy Kristy, fa aroarantsika tanteraka izany hoe ahafahana indray miray amin'Andriamanitra. Andehantsika han'ilay fifandraisana manokana mba izay ny tadiavin'Andriamanitra amintsika, tsy rehefa misy hoe zavatra manery vao hitady an'ny tompo Andriamanitra, fa andehantsika hitady an'Andriamanitra sy hanao azy ho fiainantsika. Andeha hanao fietsika voajanahary amintsika eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro hoe mitady an'Andriamanitra. Raha fitian'izay ry havana
dia ataovy a fiarovana mafy ho anao ny tompo Andriamanitra fa afaka miaro anao izy ananany izany fahefany izany tompony tompo izy mpanjaka ny mpanjaka izy ry havana ao amin'ny fahefana rehetra dia zavatra izay mety hoe trentsika eritreretintsika fa lehibe eo amin'ny fiainana bitika ihany izany eritrehan'ny tompo Andriamanitra afaka mihery ao aminy ianao fa manaraka an'izany dia maniry le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana fa ny fanatrehan'Andriamanitra io hitondra fiadanana ho anao io ary hitsilo ny lalanao hivoahanao anatin'izany hoe lalan-kizo zany fa ngatao amin'Andriamanitra manome fo Tompo ahiaino anao ahianantona anao tsy amin'ny andro sarotra ihany fa amin'ny andro rehetra hiainako ary io tsy eto an-tany ihany fa rehefa haintsika mikolokolo fifandraisana io dia mitoekantrano an-danitra eo tsy ho sahirana intsony ianao anan-danitra any dia ny amaranana azy eo amin'ilay 5 dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ny lohako ka nahitra fanahitra iompianao andainao hira sy ankalazan'i Jehovah aho. Amen. Io ry havana tena hoe fahatokiana tsy mbola niady akory izy fa fahatokiana hisandratra eo anatrehan'ny fahavaloko aho ary andeha hanatitra fanahy-pisaorana sahady aho satria efa navotan'Andriamanitra. Andehantsika na finoana tahaka izany ry havana rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia hinoana fa toy ny efa nahazo sahady dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny teny izany